Falandray tena mpiarabantsika rehetrarehetra amin'ity androany ity. Voasabata olo, tsika menakavy tonga soa ato anatin'ny tranon'Andriamanitra indray amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny toerana izay tsara indrindra anompontsika an'Andriamanitra indray rehefa malala. Tonga soa ianao natratra ty andro anankiray mahafinaritra ity. Fihaonan'ny zanak'Andriamanitra ity ary Andriamanitra dia mahafantatra tsara n'izany mihitsy. Izy no nanome ny didy, izy no nanome ny teny, izy no nanome ny fanasana. Isika kosa ny tonga manatrika azy atao nometra masina amin'ity androany ity rehefa malala. Dia faly indray tafahoana amintsika eto androany. Ilay fotoana anankiray izay tena mamy ary fotoana anankiray izay tena inona mihitsy tsy mba nahafaty antoka antsika rehetrarehetra. Izany nanokana andro sabata ho an'i Jehovah izany. Betsaka ny zavatra ataontsika, misy olona tena mianatra mandritra ny andro aman'alina, manao fanadinana be dia be, manao asa be dia be, manao zavatra be dia be. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao, mbola mitandrina sabata foana izany olona izany. Ary tsy mbola nisy mihitsy ny fotoana hoe satria nitandrina sabata dia tsy navita révision dia tsy afaka fanadinana. Na hoe satria nitandrina sabata dia tsy afaka niasa dia voaroaka tamin'ny asa. Tsy mbola nisy izany. Satria nahoana ity andro ity dia tsy andro natao hahafaty antoka, fa andro natao mihitsy azahoantsika tombony. Ary mino sy matoky aza fa misy olona mety io andro sabata mety hanaovany révision maraina-parivan'ny andro. Tsy mitraka izy fa mianatra satria manomana examen ohatra. Fa azoko antoka fa sady reraka izany olona izany no mety hoe ho afaka ihany izy. Fa inoko fa tsy hamakan'izany ny zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra dia sady mahazo hery ara-panahy izay tsy ananan'ny olona rehetrarehetra izay tsy mitady an'Andriamanitra rehefa tonga ny sabata. Ny hery ara-panahy rehefa malala dia tena lehibe indrindra amin'ny fiainantsika. Lehibe indrindra satria iankinan'ny fiainantsika manontolo. Ny ara-panahyntsika ny ankinan'ny nofontsika. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe mangataka lalamba ho ambinina sy hotahina amin'ny zavatra rehetra ne ianareo. Dia tahaka ny hanambinana ny fanahinareo. Rehefa ambinina ny fanahintsika, ry havana malala dia miankina amin'izany daholo ny fiainantsika rehetrarehetra. Na ny moralintsika izany, na ny ara-tsaintsika izany, na ny ara-nofontsika izany, ny zavatra rehetra mahakasika antsika mihitsy dia ankinan'ny ara-panahyntsika. Amen. Androany Andriamanitra ny afaka manafy ianareo. Androany Andriamanitra ny tena manana fotoana malalaka indrindra ahafahany miditra ao anatin'ny tontolonao amin'ity androany ity. Androany ny fotoana lehibe indrindra nanan'Andriamanitra ahafahany mamoky antsika indray, mikarakara ny ara-panahyntsika ry havana malala. Tianao Jesosy. Tonga etonao androany dia raha iso tombony lehibe ho anao izany. Ilain'ny vatanao ty andro fitsarany ity. Ilain'ny fanahinao koa izy ity. Ilain'ny sainao mihitsy izy ity ary tena ilain'ny fonao izy ity. Za manokana izay menakavy dia tena ilainay manontolo mihitsy ity andro ity rehefa malala. Mila mitsahatra ny vatanay. Mila tena mahay ny fitsaharana anatin'ny fona ihany. Mila tena mahare mihitsy anatin'ny saina ihany. Misy zavatra mangina any anatinay ihany. Fa tsy afa-tsy Jesosy no tena miverimberina ao bokily ao anatinay rehefa zavatra ohatr'izao. Tsy afa-tsy Jesosy no ao bokily ao anatinay. Isan'andro mety zavatra fa no miverimberina ao anatin'ny saintsika ao, anatin'ny fotsika ao. Fa rehefa tonga ny sabata tsy afa-tsy Jesosy ao. Tsy haiko aloha ianao fa ny anay dia tahaka an'izany menao fa ianao koa ohatr'izany koa mba fahatsapanao anatin'ny tokantrano izay misy anao any amin'izao fotoana izao. Miditra azy mahariva dia Jesosy ny ao an-tsainao. Mandra-pivoaka ny sabata dia Jesosy foana ny ao an-tsaintsika. Tonga indray napitso, tsy maintsy hiatrika andro vaovao, tsy maintsy handohy ny fiainana, tsy maintsy hanao ny asa aman-draharaha sy ny sisa sy ny sisa. Mety fotoana vitsy ihany mba ahafahantsika misaintsaina azy fa androany ravana. Araroto ny fotoana fa izy koa androany tena isaina ny mombanao. Hijeranao koa izy androany. Vao manomboka koa ny sabata dia ianao koa no miverimberina ao an-tsaina. Ianao koa no andrasana, ianao koa no mba ao am-pony ary mba miandry koa izy androany hoe aiza indray izay ilay zanako izay? Ho avy eo ve izy ilay zanako izay? Amen. Io ianao fa tonga ara-paina manokana tianao Jesosy. Antsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana androany. Mbola tafajoro antsika rehetrarehetra reto. Amen. Minao fa nahita ianao tamin'ny nenay maniny dravana. Minao fa tonga eto ianao androany. Tsy tonga amin'ny fimononmononana ianao. Tsy tonga amin'ny fanomezan-tsiny isika.
na ho tonga eto anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahatezera fa tonga eto anatrehana amin'ny fahatsapana fa nanao zavatra tsara sy miavaka teo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Amen. Isika androany rehefa Ubiwatani ilarai kutani tinda Nandurina izam tutuliza Mamejikazi miyazamuni Kasambaja izai matamuja Fanaisan malam tuizani Sieru jensi sieru Indidinda tiano potoboro Fabiai di fasuaranda Gazzarano Isai bitanau si Nazarana Amfitiagana Sisi suazu Guarida minna Nazarana Inchaya, Tutsimejikana, Kuasashina, Muisa, Futse wachani, Nifana insanaka, Mangataka, Niamushapuna. Trusa sana Matisi pleti nuana Si vere ilana lataka Famana di uaya chamizado Yassado Isai vitanau si Nazarana Afakua Amfitiagana Sisi suasu Guarina minna Nazarana Eny tokoa Andriamanitra. Inona tokoa moa ny zava-tsoa azonay oharina aminao tsy io? Ny tenao aza no milaza fa anao ny volamena, anao ny volafotsy, anao ny zavatra rehetra. Reny ange Andriamanitra no mahazavatra tsara hitanay eto an-tany eto. Ary tsy mahita tsara noho izany ny olona amin'izao fotoana izao. Tsy mahita fa tsy ny mamirapiratra ny olona. Reny ny farany tsara hitanay eto.
fa nefa Andriamanitra ianao namorona andre asany tananao avokoa reny rehetra reny androany izay mahita Jehova ary resy lahatra amin'ny fonay manontolo fa tena tsy mahita tokoa izay azonay oharina aminao ary isaky ny mieritreritra izay fa tsara ianao Andriamanitra te hanandratra anao foana izay te hidiranao foana izay Andriamanitra te hanome voninahitra anao foana izay Jehova na ao anaty olana izay Jesosy na mandresy izay Jesosy dia te hidiranao foana izay raha ao anaty olana izay dia te hahita fa lehibe ianao Andriamanitra ary tsy misy afaka mbola naharesy ianao ny zavatra rehetra izay nijoro na nolonanao Jehova Andriamanitra tsy mbola nisy Jesosy afaka nandresy ianao dia mbola te hidiranao ihany izay mbola te hanome voninahitra anao ihany izay na dia mandalo fitsapahana azy ny te hidiranao izay Jehova rehefa tahinao koa ny fiainanay rehefa tafavoaka koa izay Jesosy dia ho avoakanay ny amponga tapaka ho avoakanay Andriamanitra ny kipatso ahafahanay midiranao satria misandratra foana ianao eo amin'ny fiainanay misandratra foana ianao eo amin'ny tontolonay maika moa fa androany ity andro ity Andriamanitra hanandratana ianao indray ity hipololotra ity ambavanay tsy ao amponay Jehova hoe mety izay sandratra eto indray ny anaranao mazy amin'ny fotoana izay manandratra anao dia fantatra efa hitiny eo ianao hitoetra eo ambonin'ny fideranay ianao Jehova Andriamanitra na dia olona tsy mendrika ihany azy fa mangetaheta kosa hidenanao hametraka anao amin'ny toeram-boninahitra ambony indrindra mangetaheta hanandratra anao satria mihaiky ny fahalebiazanao Jehova dia mino Andriamanitra fa ny tsirairay avy ny isa tokantrano sy ny sambatan'olona androany dia samy andray avokoa Andriamanitra ny fanantinao amen dia izay sandratra eto ianao Jesosy malala tianay maminay amin'ny fonay rehetra ianao tianay ianao Jehova Misarapindray sandrata indray amin'ny avindriny Misarata amin'ny avindriny Atsirisitya Inauaka Misarapindray Misaratamya Vindhi Atsirisitya Inauaka Misarapindray Like Panza Galeribe Ambudinzao Indicataru Ranamadakiza Madakiza Laipanza Galeribe Ambulinza Rekiza Mandakiza Desandakira Kumpo Desadatamya Atsirisitya Inauaka Desandakira Kumpo
izao mendrikana tao rana mandrakiza mandrakiza lai tanjaka lehibe ambonin'izao rehetrizao mendrikana tao rana mandrakiza mandrakiza Deisada pirai kumpo Deisada tamya vinji Fatini sitya Eina uraka Deisada pirai kumpo Fatini sitya Eina uraka Deisada pirai kumpo Fatini sitya Eina uraka Deisada pirai kumpo Misandratandray ianao androany Jesosy. Manokana ravana malala tsaroko. Mbola avy nanomboka hary saina. Mbola nanomboka nanana fitadidiana. Dia nampahafantarina an'any momba an'Andriamanitra ravana malala. Nisaorako an'Andriamanitra ny reniko ny taizanako. Nampahafantatra an'any momba an'i Jesosy foana izy. Ary tsy manafantatra Andriamanitra hafa fa tsy izy atao amin'ny fiainana. Mbola nanomboka hary ny saiko. Dia tsy mahalalala an'izany Andriamanitra hafa ny avana malala. Tsy mahalalala an'izany sampy ny avana malala. Fa io Jesosy io foana ny efa renesiko hatramin'izay. Io foana ny efa Andriamanitra hatramin'izay ary nampitaina tamiko izany. Renesiko fahasoavana. Satria mandraky ty ny androany. Ny vavako tsy mbola nidera Andriamanitra hafa. Tsy mbola nanandratra Andriamanitra hafa nefa. Tsy mbola nanandratra sampy izany ny vavako. Ianao koa raha ianao ny olona. Ohatra anahy dia misaora an'Andriamanitra ianao. Ianao io tsy mbola nahalala ny zamena ny kohaka. Na nandeha nidera sampy. Fa atao anatinao dia Jesosy foana hatramin'izay. Fa ianao koa nefa raha ilay olona efa tadidinao mihitsy izy teo ianao. Nanombo sampy. Nidera Andriamanitra hafa ianao. Dia nomenao Andriamanitra hafa ny fidirana tokony ataonao an'Andriamanitra. Dia mbola misaora an'Andriamanitra koa ianao satria mbola namindra fo taminao koa Andriamanitra ravana manao. Ankehitriny tsika tsy manana afa-tsy izy rehetra hafana. Andriamanitra tokana dia izy rehetra. Tsy mahafantatra afa-tsy izy. Ny zavatra rehetrarehetra iainantsika dia izy avokoa ny havana malala. Rehefa nivavaka teo zavatra Jesosy. Izaho hatramin'izay ka hatramin'izao tsy manana Andriamanitra hafa afa-tsy ianao. Ianao rehetra ny fantatra. Amin'ny fiainako. Ninona nalovako? Ninona zavatra trehako? Tsy mahalala afa-tsy ianao. Tsy nampahafantarina afa-tsy ianao Jesosy. Hatramin'izay nanandratra anao. Mbola kely dia efa nihira fideranao anao. Fa mandrakitsy ny androany. Mandra-pialako eto an-tany, mandra-pahafatoko. Mbola ianao foana ihany no iraiko. Ianao foana ihany no iraiko. Ary misaotra an'Andriamanitra satria tsy nihemitra tamin'izany hafanandroso. Betsaka ny olona nitezaina tahaka an'izany ihany koa. Mbola kely dia efa nitezaina. Tao anatin'ny fivavahana ry havana malala. Nampahafantarina momba an'Andriamanitra ry havana malala. Fa rehefa taty aoriana dia neniala. Rehefa ny tombo saina sy ny tombo fahalalana
Toy zany tsy mino zany Andriamanitra zany tsony. Lainga daholo ny tenenareo anahy amizay. Tsy mitombo fa nenihemitra. Tsy nenandroso fa nenihemitra ravana. Hainao androany. Atonga eto ianao dia misaora an'Andriamanitra. Atsika mahay misaotra an'Andriamanitra ny amin'izany fahasoavana lehibe izay nomenanao zany. Na ina mety fitombonao, samy mitombo daholo tsika ravana. Samy mitombo saina daholo tsika ravana. Samy nandeha tamin'ny lalan'ny fahatanorana daholo. Samy mizotra tamin'ny fiainana izorany rehetra daholo. Fa androany ianao aiza ny lalana misy anao amin'izao fotoana izao. Mizotra makaiza ianao androany. Mandeha makaiza ianao amin'ity androany ity. Ry havana malalana. Minao fa ny lalanao io. Mizotra makany amin'ny fanatrehana an'Andriamanitra. Mizotra mandeha manatrika an'Andriamanitra isan'andro san'andro ny lalantsika. Amen. Atsika androany misaotra an'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra ianao titeneny izany Jesosy. Anatrika anao. Hiakatra indray eo an-tendrombohitra masina anatrika anao atsy eo. Amen. Rehetrarehetra androany. Tena Jesosy hiaka faliana anatrika anao atsy. Andrea Cavalina, Nachicana, Diamantawe.
iara mandofa misanany Andeha kafalina natrikanaandriamanitra hoe any amin'ny tendrombohitra masina Ny tebetebetsakio ny aiaipoko ny adisoko tsy masaka anaty anatonanao tompo Andeha kafalina natrikanaandriamanitra hoe any amin'ny tendrombohitra masina Ny tebetebetsakio ny aiaipoko ny adisoko tsy masaka anaty anatonanao tompo Sotra Jesosy Ianao mihitsy nge nanala ny sakana mba hafany manatona anao Jesosy Ianao mihitsy nandrava ny sakana mba hafany manatona anao Raha ny tendrombohitra masina ve Jehovahandriamanitra Ny mombanao rehetra masina Ny fanatrehanao masina Ny toeranao masina Fa izahay Andriamanitra Ny fanohitra tanteraka amin'izany Sady tsy masina izay ny maloto izay ny tsy mendrika izay Jehova Aravainao ny sakana mba tonga anay anatiny anao Misaotra anao izay Andriamanitra Androany izay tonga eto Eny Jesosy Amin'ity androany ity Mba manatenako izay androany mba ho tafaray aminao Ny tsy fahamasinana rehetra Jehovahandriamanitra Tiana hoe solonao izany androany Tiana ho sasanao izany androany Jesosy Fa izay ty anatona anao izay Zay Andriamanitra ty anatona anao zay Zay Jesosy Teo eo aminao zay Andriamanitra Te hifikitra aminao zay Teo eo anilanao zay Mba hanamboary fitoerana eo akaikinao zay Jesosy Fa raha nisisika teo iasafa Zay komba teo eo Raha nilaza izy fa Mahatsara azy zay eo akaikinao Zay koa androany mba hiteny an'izany Tsy fantatra hoe firy amin'izao fotoan'izao ny olona eo anilanao eo. Firy ny olona efa manana toerana voafandrika eo. Fa zay koa mba teo eo Jesosy. Zay mba te hitoetra eo anilanao. Amen. Jesosy malala. Amen.
Amen, Jesosy. Izany mihitsy ny mba fanelinay Andriamanitra. Dia ro tafasaraka aminao mandrakizay izany. Dia ro tafasaraka aminay ny zavatra rehetra Jesosy. Mety hiala aminay ny zavatra rehetra Jesosy manalo. Dia ny mpianatra zange Jesosy ny ainy mihitsy ny miala. Ny sorona hatramin'ny ainy. Fa ny fony tsy tafasaraka taminao. Ny fanahy tsy tafasaraka taminao. Fa mbola tafakamana taminao ihany. Amen. Eny Jesosy malala. Izay koa androany. Mba te hanaradiandreo mpianatra ireo izay. Raha misy toerana tena tianay ho alay. Misy Andriamanitra lalana tianay. Mba ho arahana ihany koa Jesosy. Ireo mpianatra ireo. Ho tafakamana aminao mandrakizay ny fonay. Ahitezay Jesosy ihany. Izay tsy hiala aminao. Izay Andriamanitra hanompo anao. Izay Andriamanitra ity anao.
Makatao tony mahavaka mihitsy zany ry havana malala. Tenenitsy andrano Jesosy atao me mafy indray ny tady mpitiavantsika senao. Fa matoro mafy indray Jesosy malala. Fa misy tanana te hamahany io foana isan'andro. Misy tanana te hanaboraka an'io foana isan'andro. Te hanananao eo ry havana malala. Fa androany, anjaranao indray ny miteny, anjaranao indray ry havana malala, ny mandray andraikitra ny toeranao. Raiso ry havana malala. Raiso ny toeranao. Teneny Jesosy eo anilanao ny mety. Ampifamatory. Fatory mafy ahy Jesosy eo. Asafiranao ho tafiara aminao. Fa hifidinao akaikinao foana. Hifidinao anilanao Andriamanitra. Amen. Ry havana malala. Mbola teteny aminao foana. Firy taona nefa nitenenana amin'izany. Fa tsy misy tsara eo anilanao Jesosy. Tsy misy toerana tsara. Navigiamo per un ferro a via. Navigiamo canita uta. Yandire rifona. I tuoi ciarewani Navicana eu feno alia Navicana quanta canita uta Tu caziera Yandire rifona Alikuyani tue Ituchalewani lana Ukufali nifu Reformiara camina Mailangire umanzu Tukuotu amana Simamana Namatia di samudra Alikuyani tue Ituchalewani lana Sara indinga tuku Saniwe akaikina Susimana paru Arifiai na mbahuwa Tia mwisa kuwa Kaisa kukiza Alikiani tue Ituchalewani lana Ukufali nifu Reformiara camina Maivanire umanzu Tukuotu amana Timamana yanao Nanatia samudra Alikuyani tue Ituchalewani lana Ukufali nifu Reformiara camina Maivanire umanzu Tukuotu amana Timamana yanao Nanatia samudra Alikuyani tue Ituchalewani lana Alikuyani tue Ituchalewani lana Alikuyani tue Ituchalewani
lalana. Amen. Tsika mpanompon'Andriamanitra ilay havana malala. Tsy hoe rehefa mivavaka tsika dia betsaka ny olona dia salantenany. Hoe mivavaka dia tokony tsy zavatra azo tsony mihitsy, andalo ady tsony mihitsy sy zavatra hoatrehana tsony mihitsy. Ny fivavahantsika androany tsy hoe akory amin'ny herinandro. Vavakantsika androany dia amin'ny herinandro fanan'Andriamanitra daholo mihitsy miady rehetra sy ny mety fizahan toetra sy zavatra mety lalovantsika. Dia raha izany dia tsy misy zavatra lalovana mihitsy izany tsika. Fa ny fivavahantsika androany dia avana malala. Tsy hoe fanafoanana ady, fa fanomezana hery ahafahantsika mandresy miady. Amen. Fanomezana antsika indray ny fahefana ampitafiana fiadina isika mba afaka handresy ny zavatra rehetra amin'ny herinandro. Halleluja. Tsy diso hevitra izany tsika. Ndreo tsika mandalo ady ohatra amin'ny herinandro misy zavatra mitranga dia ohatry tsika za ve efa mivavaka tamin'ny sabata dia manino ty zavatra ty tonga ataoko. Ianao efa nivavaka tamin'ny sabata, efa nomenanao ny hery, nomenanao ny fahefana, ny maioka sy ny menarana dia misy ry avy. Misy. Tsy maintsy mandeha eny foana ny maioka. Tsy maintsy hitanao eny foana hifanena aminao ny menarana. Satria eto izy. Fa hoy Jesosy, efa nomenanareo ny hery. Halleluja. Handresena ny maioka sy ny menarana. Tsy hampaninona anareo izany. Hifanena amintsika tokoa izy. Ho hitantsika tokoa izy. Fa tsy hampaninona. Ny hery raisitsika rafa amin'ny fivavahana. Ahafahantsika mandresy. Ary raha tianao ny ho voasoratra ao anatin'ny listin'ny mpandresy foana ianao. Isaky ny anemana izay ho diavinao. Dia misy rahatanarana koa ianao. Ao amin'ny listin'ny mpivavaka foana koa ianao. Dia omena hery foana koa ianao. Fa izay misoratra ato amin'ny listin'ny mpivavaka ihany no misoratra ao amin'ny listin'ny mpandresy. Amen. Zavatra mifampiankina izany. Teteny aminao androany. Ny tokony omenanao dia izao. Mahireza. Mahireza fotsiny. Fa omenanao ny fandresena ry hafa. Tsy olon-kafa no omen'Andriamanitra fandresena. Tsy ny olona tsy nisoratra anarana no ahazo loka. Fa ny olona izay tonga eo. Teteny anao androany. Eo antratran'i Jesosy no nisy anao io. Aza mielikelika, aza mitoditodika. Fa aza rehetra tonga eo. Amen. Dia tsy maintsy mahazo ny anjara. Tianao Jesosy. Halleluja. Ny Andriamanitra aminao hoe ayanao ka tsisy lobaka anao eto an-tanako. Tsy fotra anao satria zanako. Baizindray anao mitady vaolana. Marire daleanao tsisy lafako fataova maty latra ny ady fo latsalatsa nazana. Bazo aminy iray ny fomba fiteny
Sanginitsu Zeritalasano Talu Faisanau Zavava Azaduna Ufitavani Simanapa Yaniazana Fimara Fatsalane wachachani Lala wane Katini Lalibu maye Lumanu titinama Chimeti udafitana Hallelujah. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy tafita hatramin'ny farany ianao. Alalava ny fampiponan'Andriamanitra io. Araka ny tekona teo mizatra miara-mandeha io. Andriamanitra manoratra izy dia misy raha ao anatina boky anankiray izany dia soratan'Andriamanitra hoe eto ny arrivé makany io zanako io. Dia mandroso manondro makany ny filaishin'Andriamanitra io makany amin'ny arrivé io. Fa misy boky anankiray koa soratany. Ianao indray manoratra azy. Raha mitoy ianao manompo an'Andriamanitra dia mahay mitoy io filaisy io mandeha. Dia miankina amin'ny zavatra tanatin'ilay bokinao ihany no voasoratra tanatin'ilay tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Josefa ny havana malala niainga tany amin'ny tany izy dia efa nisoratany io filaisy io manondro makany amin'ny arrivé any amin'ny fanapahana. Fa nandeha Josefa nandroso foana izy. Tonga tany Egypte izy. Nojerena daholo ny zavatra nataony. Nandeha tamin'ny fahamarinana izy. Natahotra an'Andriamanitra izy. Tsy niova izy. Tsy nety lavo izy. Tsy lavo ny fakam-panahy. Dia hitan'Andriamanitra daholo ireny. Dia mitombo miakatra ihany ilay filaisiny Jehovah. Alleluia. Io Josefa fa natohitra fakam-panahy. Miakatra ihany. Dia manakaiky ihany ny tanjony. Amen. Io Josefa fa tena natahotra an'Andriamanitra tamin'izay rehetra nataony. Miakatra ihany. Tao anatin'izany ny ady lalovana. Tao anatin'izany ny fonjy. Fa niendrikendrehany isan-karazany. Fa nitohy foana niakatra ny filaishin'Andriamanitra. Satria ny Josefa koa niakatra foana. Zany ange io tanjonsika io rehefa. Zany ange ty fanompony ity rehefa. Andriamanitra manana tanjona amintsika. Fa asakasakintsika, anjarantsika ihany no mitondra io tanan'Andriamanitra io. Ho tonga any amin'ny tanjonsika rehefa namanana. Be lehibe ny olona nanomboka niakatra ny filaisy. Apetraka Andriamanitra daholo ny tanjona ho an'ny olona rehetra izay teraka eto amin'ity tany ity. Samy ananan'Andriamanitra tanjona avokoa ny olona velona rehetra eto. Fa manomboka miainga io tanjona io, io tanan'Andriamanitra io, efa manomboka manompo an'Andriamanitra ny olona. Nisy ny nanompo, dia tonga teny aloloha, dia nijanona teo koa ilay izy, dia tsy tonga tany amin'ny tanjona akory. Araka ilay raha teo hoe tsy maintsy ho tafita ianao, fa betsaka ny olona tsy tafita. Satria nijanona teny antenatena. Ry havana malala. Tianao itoy ve?
Tianao ve no tonga mitanjon'Andriamanitra eo fiainanao? Amen. Toy izy koa ny fanomponao. Fa jerena daholo reny. Reny zavatra ataontsika reny ndravana. Mampandroso ny tanàn'Andriamanitra reny. Ahatonga antsika ho tonga any amin'ny tanjony. Manana tanjona aminao Jehovah. Zanak'Israely nananan'i Jehovah. Tanjona ho tonga any amin'ny tany Kanana. Riavana malana. Ianao ananan'i Jehovah ny tanjona. Ho tonga eo akaikiny. Ho tonga eo anilany mihitsy. Samy ny tanjon'Andriamanitra aminao. Antsika androany iteny izato Jesosy. Andeha tsy ho leraka. Mi fiuco Grazia Daucia Mi giuruco Nawanatia di Sarucia Amina Mi fiuco Grazia Daucia Ayana Mi giuruco Nawanatia di Sarucia Andea ti uleraka Yerina manuana Isana ina ufuku Vitalica Matukiau Anidina Ina Kacha Yanjala watupo Kanto swega wamina Amina Mi fiuco Grazia Daucia Ayana Mi giuruco Nawanatia di Sarucia Mi fiuco Grazia Daucia Ayana Mi giuruco Nawanatia di Sarucia Andea ti uleraka Yerina manuana Misana ina tupo Vitalica Matukiau Anidina Ina Kacha Yanjana watupo Kanto swega wamina Andea ti uleraka Yerina manuana Misana ina ufuku Vitalica Matukiau Anidina Ina Kacha Tulivumaeli Yanjala watupo Kanto swega wamina
Seraka Yerinau Manuanai Misanai Nautuko Mitarija Atukia Abidina Iakacha Tuivono Maeli Yajalawa Tuko Ganda Sweda Wamina Yajalawa Tuko Ganda Sweda Wamina Yajalawa Tuko Ganda Sweda Amina. Miandranao zay Jehova. Zavatra fantatray dia zao Andriamanitra. Raha misy zavatra tiany devoly atao eto amin'ity zao tontolo zao ity aho zao andro farany zao dia ny hitondra fanahany faharery-raha eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ny olona rehetrarehetra mihitsy tsisy tiany devoly hiakatra izany intsony. Tiany hidina, tiany hiaitry, tiany ho ambaniny avokoa, tiany hilefitra eo anatrehany. Fa izay kosa Andriamanitra arakaraky ny mampihetry ny olona, mahareraka ny olona, reraka ny fanahin'ny olona amin'izao fotoana izao. Satria fironiny devoly ny zavatra rehetrarehetra mba hahatonga fahakiviana. Betsaka ny mamono tena, tsy vitsy ny mamoy fo. Fa izay Andriamanitra ao anatin'izany, izay hiakatra. Izay kosa hiakatra. Satria ianao manohana anay, satria ianao eo anilanay. Tsy izahay intsony no mandeha. Hilatsaka ao anatin'ny lafaoro ihany izay. Mamay io lafaoro io Jehova. Fa ny fantatray dia izao, araka aminay ao ianao. Amen Jesosy. Izay mahatoky anao izay. Ny zavatra rehetra miseho, izay mahatoky anao. Eny Andriamanitra. Betsaka ny zavatra tsy maintsy mbola trianay tokoa ange Jesosy. Eto amin'ity tany iainanay ity. Tohan'ny herinao izay Jehova. Omeo hery izay. Ho avy ny Pentekosta Jesosy a. Fotoana anankiray indray io. Hamenonanay. Handehananay indray miaraka aminao. Tsy atahotra na inona na inona izay. Rehefa feno ny fanahinao izay. Ianao hitarika anay amin'izay rehetra lianay. Hanolotsainanay ianao. Amen. Ahafahanay miakatra. Ahafahanay Andriamanitra miala ny sakana rehetra eo anoloanay. Mandingana ny zavatra rehetra eo anoloanay. Misaotra Jesosy. Misaotra anao izay ny amin'ny fiankohana teto. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny voazara teto. Misy matoky fa nandray izay tsy iray avy. Na dia kely aza Jesosy io. Mety tsy feno ny siny. Fa nefa Jesosy manao. Eo ianao faray masina. Amena izay rehetra tsy voalaza teto androany. Raha misy olona Jesosy mbola tokony hampahirezina mihoatra noho izany, dia ianao any amena izay bahana rehetra teto. Ianao any tsy tsahatra hibitsibitsika anatin'ny sofina iny. Ka na dia alina azy izay, na dia amin'ny alina ho mpandrinay azy, dia tsy tsahatra hiteny aminay ianao. Tsy tsahatra hanome toky anay ianao fa eo anilanay. Misaotra Jehova Andriamanitra. Ny toy ny fotoana rehetra eto apetraka eo am-pelantananao avokoa. Ny teninao Andriamanitra apetraka aminao, avy aminao ihany izany no hilatsaka, dia ho tonga aty am-ponay tsara ihany. Misaotra Jehova. Anao ny voninahitra, anao ny tery, anao ny asa mandrakizay. Amen.
Haleluya. Andaza mfameza pasoavana ngeza pezantsika amin'ny Pentecoste navana manala. Ho amintsika rehetra ne izany ositra Andriamanitra zany. Afahantsika indray manoloana hazakazantsika. Anao fidarana anankiray farantsika dia aorianan'izany dia toroteny ny mpanompon'Andriamanitra tsika kosa iaino ny feoan'i Jehova. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra samy mahery daholo. Amen. Satana mina, no munitiza, sama tukena we, kata maulija, ikisimana, na ulifikiza sakapale. Satana mina, no munitiza, sama tukena we, kata maulija, ikisimana, na ulifikiza sakapale. Vivalina, c'est ce que ça n'est. La c'est ce sacre. Vivalina, c'est la vie de l'année. On y va dans le match à l'échange. Vivalina, c'est ce que ça n'est.
siako Fiumina Sesisunane Anila Chamicha Halleluja. Mbola tsy mitsahatra ny misaotra anao zay Jesosy malala. Ny amin'izao fotoana io zao izay ahafahana indray mbola mifapahaleto amin'ity androany ity. Jesosy malala ô. Androany dia tonga iray ny fotoana izay ianonay ny feonao. Ianonay ny hafatra avy aminao. Dia meteza ampiasa ity mpanomponao. Meteza hiteny eto indray androany fa voninahitra anao izay. Jesosy malala ô. Apetraka eo am-pelatananao androany ny fotoana rehetra. Apetraka eo ambany fiahinao na ny fitariana izay efa natao teo isaoranay anao ny fataterana zany ny teninao zay hoenonay eto koa. Vangio ny isan-tokantrano isan-batan'olona Jesosy mba handray avokoa tsisy hiala-maina raha hiala eto androany fa tena handray hery sy fahasoavana avy aminao. Era laza saotra sy voninahitra ho anao efa hatramin'izay ka ho mandrakizay. Halleluja. Amen. Anao iraraitsika dia hitra amin'ny ten'Andriamanitra avy hatrany dia miarabantsika tsirairay avy zay tonga soamantsara eto indray dia manasa anao ary hiditra anatin'izao toriteny izao indray maka toerana dia mazoto toerana dia maka baiboly fa
hijery ten'Andriamanitra avatrantsika ordina ty ray ity mifalia fa sabatany io halleloia halleloia Ilete kingabe maswali sumana do piuman sabate rafu angabine fanani faiva bage fafite ronde isikare chana sambi malala fami sabata da kawangu yiva bana angafaki mulani nawa Shansa mabawu Bibiram sabate Tara sabate Beba sabate Tara sabate Beba sabate Samafi, Professor Tekani, Marari, Morori, Angasarani, Yambisono, Usara Sutanu, Fianano, Angavurari, Casalina, Sicareta, Sandi Malala, Famisapata, Natawangu, Angafaki, Ulaninawa. Bibiram sabate, Tara sabate, Beba sabate, Tara sabate, Beba sabate. Halleluia na fifaliana lehibe indray no iarabahana antsika tsiraray avy izay tratrantso eto androany raha lasina bavy malala tonga soa ianao ary aza malaiky ala fotsiny eto zany aza malaiky andalo fotsiny ny andro sabata izany droia fa tena atao vy fahasoavana ngeza be ho anao ity androany ity ny tonga eto amity toerana ity Alléluia. Sabata ngeza be andro lehibe ny andro androany de maka ianao toerana tsara de tena angalaoty tsirony fa mbola amin'ny heriny indray vao izy raha izy de zao ny androany zany tena angalatsika tsirony tanteraka mihitsy raha lasina bavy malala. Dolo tsika ifampiarava kely
tahiny Jesosy rozirozy nanapavitsika rozirozy any Liban any Sommet France, $100 Koweït, Melsoubendana, Arabie Saoudite, $100 Koweït, Côte-Daniela, Belgique, Angèle Pagès, France, asiny artisan de Madagascar, France, Lovlitina, France, Erika, France, Antenina Marie Charline, Madagascar, Angélina Diamant, Chine, Razana Monique, Dubai, tahiny tomponsika rehetrarehetra, Andrina Suzelle, tonga soa ihany koa, isika rehetra. Androany dia angataka olona anankiroa na telo amintsika eo androany mba hamaky tenin'Andriamanitra. Alleluia, takany fandroantsika ihany. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra mantsy tsika io. Hamaky tenin'Andriamanitra aloha zany tsika zao dia any amin'ny fakaiky faraparan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alohan'ny farany any misy verset lavalava ihany koa vakiana. Mety eo amin'ny anankitelo zany nareo androany no andray anjara amin'ny famakiana teny. Ka afaka tonga dia efa miantso ary izay izara izay mazoto hamaky tenin'Andriamanitra. Efa narevako ao ny compte quoi radio Kiradio. Izy ary no télépana, izy ary no mazoto hanao appel dia izay olona izay tonga dia mampandrosoantsika amin'izao fotoana izao. Ohatran'ny tapaka. Lasa aloha. Nisy tafiditra teo dia avy eo tapaka, dia avy eo hafa indreny no sosika dia mety foana nefa izany. Alleluia. Ka efa tonga eto ary ny anavavitsika Lovlitina. Izy no tafiditra andeha hamaky ny tenin'Andriamanitra. Ka raha izao rambebolotsika dia hiangaviako anavavitsika Lovli hamaky tenin'Andriamanitra amin'ny boky Isaia 70, 720 sy 20. Dia eo ihany ianao fa tsy tonga dia miala fa misy tohany kely mantsy rehefa avy eo. Isaia 70, 720 sy 20 no vakiantsika androany. Fandraso aloha asiana sarinao rambavy Lovli. Asiana sary kely aloha. Hitady sarin'ny rambavitsika Lovli tsika. Alleluia. Raha ohatra ary ka efa vonona ny anavavitsika Lovli dia atao dia mentsika azy avy hatrany ny fitenenana. Anao ny fitenenana ranavavy Lovli. Alleluia. Makasitraka indrindra pasteur na amin'ny fitenenana dia hiara-maky ny tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny boky Isaia 70, 720 ka hatramin'ny 20 izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy manao hoe: tsy ny masoandro intsony no fanazavana anao noho ny andro, ary tsy ny fangarangaran'ny volana no hanazavanao, fa Jehova no fanazavananao mandrakizay. Ary Andriamanitra ao no voninahitra ao. Tsy hilemika intsony ny masoandronao ary ny volanao tsy hisoaka, fa Jehova no fanazavananao mandrakizay, ary ho tapitra ny andro fahalaelovanao. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ranavavy Lovli. Andao ataontsika olona hafa indray ary no olona hafa indray no ataontsika mamaky ny teny faharoa. Misaotra indrindra ranavavy Lovli. Jesosy hamaly fiteanao dia mitombozy sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asany. Satria moa maromaro no vao niteny zany hoe iza no hamaky tenin'Andriamanitra dia tonga dia maro be mihitsy nareo tonga dia niantso. Dia andao mena fahafapo daholo zay mba te handray anjara. Misaotra ranavavy Lovli tsika tamin'ny fandraisana anjara. Andao tsika piditra olona hafa manaraka indray aloha fa aloha asiana sary asola asitsika sary Alleluia. Misaotra nareo amin'ilay fahavononana mandrakariva. Mahafinaritra le fandraisana anjara. Andao ary raha efa ao ary dia andao ary ampandrotsika avy hatrany navavitsika mihaja hamaky ny Isaia 70, 1 ka hatramin'ny 7. Isaia 70, 1 ka hatramin'ny 7 ranavavy mihaja anao ny fitenenana. Hiara-maky ny tenin'Andriamanitra tsika amin'ny Isaia 70, 1 ka hatramin'ny 7. Ny soramandresy ambony dia ny voninahitry Jerusalema amin'ny andro ho avy.
mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitro Jehovah efa miposaka aminao fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny espity manarona ny firenena fa ao aminao kosa ny mpisahan'i Jehovah ary ao aminao ny sehon'ny voninahiny ary ny firenena manantona ny fahazavanao ary ny mpanjaka makeo amin'ny famirapiratany fiposahanao. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ranabavy mihaja atao anatin'izay fandraisana anjara fakiteny mahafinaritra be zay misaotra ny ranabavy mihaja sy ranabavy Lovelis ranabavy miazitsika atao anatin'izay fakiteny zay. Mbola misy fakiteny ovakitsika lavalava rehefa avy eo fa nareo zay efa niantso teo ihany zay niantso fanotelony teo ihany zany tsy maintsy atsoky rehefa avy eo. Alleluia. Mankasitraka. Alleluia. Jesosy no elifanto ranorosolga ilana miariny aina Tinarakotoazaka Yama Marina Tiana Hortensine Bersavay Todnoelina Andronia Suzelle tonga soa daholo na rehetrarehetra faly be mihitsy mahita anareo. Hoe ten'Andriamanitra navakitsika teo hoe tsy ny masoandro tsony no fanazavananao no ny andro ary ny fangaragaran'ny volana no anazavanao fa Jehova no fanazavananao mandrakizay ary Andriamanitra no voninahitra. Alleluia. Misy fotoana tsika mifanotanta amin'ny tena tena tsika tamin'ny ratsy. Misy fotoana ratsy be mihitsy andro taty aminay. Dia miresaka amina olona anankiray eo appel vidéo. Dia zay manga be mihitsy ny lanitra. Zay mantsy zareo. Zay mantsy ary miposaka be ny masoandro any aminareo Ero izy mafana be dia arainy aminareo. Aty aminay ho amangatsika zao hitanao zao orana sy mangatsika be. Na dia tsika ireo ary zany amin'ny toerana zay misy atsika tsirairay avy dia aty aminay mety miposaka androany any aminareo mety mety manjombonjombona androany any amin'ny sasany mety takona tanteraka mihitsy. Alleluia. Any Norvezy andritra ny volana be dia be ao anatin'ny taona atao andro foana ny andro tsisy alina mihitsy. Misy indray amin'ny toerana hafa alina foana indray fa tsisy masoandro mihitsy. Zany hoe zao zany mampanjombonjombona le tsisy masoandro mampalelo le fiainana tsy mipoaka ny masoandro eny fa na dia amin'ny alina hafa mihitsy rehefa le dia volana be ny andro voakina tokotany anao tena mazava. Alleluia. Zany hoe arakaraka ny toerana misy ny tsirairay avy no hampamiratra na tsy hampamiratra ny masoandro. Alleluia. Io ry havana malala tsy ataon'Andriamanitra ho samy hafa ntsony eo ao aorianao. Misy olona rehefa miposaka amin'ny masoandro dia falifaly izy. Tsika ty andafo zao rehefa miposaka io masoandro io faly mihitsy ny vazaha. Be dia be ny zavatra ataony tonga dia manao programa, tonga dia manao fiarahana, tonga dia manao fivoriam-pianakaviana, tonga dia mitsangatsangana rehefa miposaka amin'ny masoandro. Hitanao tonga ny fivarotana misokatra ny tsena eny amin'ny Kalamanjana. Hitanao tena hoe tonga dia vao miposaka ny hain'ny zareo zany io soleil io tena zava-dehibe mihitsy. Ny amintsika tsy hoe zava-dehibe tsika fa zatra mahita soleil eny Madagasikara fa ny zareo aty mahalana le misy masoandro dia rehefa miposaka io zany tena misy aina. Hitanao mihitsy hoe tena misy fiainana. Fa rehefa io manjombona ty aminay aty rehefa le andro ohatra hoe volana janvier iny efa amin'ny 7 maraina mbola maizina ary amin'ny 4 sasany hariva amin'ny 5 hariva dia efa maizina dia tsisy ninona azonao tso ny azonao atao sisa dia mody dia mijanonao an-trano midy ny zavatra atao. Amin'izao fotoana iainantsika zao hatramin'ny 10 alina amin'ny 10 alina mbola mazava ny andro mbola afaka misy zavatra be dehibe atao. Mitoy le andro tena hitana misy mihetsiketsika velombelona tena mihetsiketsika ny fiainana. Zao nefa le avako malalako. Ho avy ny fotoana. Jesosy dia efa niteny fandray any andro any volana ovakitsika any zay verise zay rehefa avy eo fa avanseko kely aty hoe masoandro sisy dia ho amaizinina. Raha misy olona zany miankina amin'ny masoandro mipoaka io ny hifaliana halelovany na ho ela na ho aingana tsy maintsy alahelo zany olona zany. Na ho ela na ho aingana tsy maintsy anjombona izany olona izany. Raha vakitsika ny Isaia 40 dia miteny manao hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao. Zao nefa ny zavatra mitranga
indro espity manarina ny tany ary espity manarina ny firenena. Mino fa zasy ianao samy resy lahatra am'izay tena maizina ny andro zao e. Manarina ny tany ny aizina am'izao fotoana zao. Tombo ny fanimpotsampy tena miroborobo ny fanimpotsampy am'izao fotoana zao. Na ny nentim-paharazana na ny taloha na ny moderna tena miroborobo ny fanimpotsampy am'izao fotoana zao. Ny fanimpotsampy dia miorina amin'ny finonom-poana, ny finoana ny Andriamanikafa. Dia reny zao tena vohitra am'izao fotoana zao. Izahana-potehana mihitsy ny fahamarinana ty. Ny fivavahana zany hoe izahana-potehana ary zay marivo salosa dia miala amin'ny fivavahana. Miala amin'ny fivavahana. Mahita fampianarana hafa zay andro andro hoe tamin'ny terana zay Jesosy ny terina nambady. Dia vadiny Lasarosy no vao maty Lasarosy dia nalain'i Jesosy. Mahampifomena zany e. Be zany zavatra mifandrimbona zany ny miaramila ny Satana am'izao. Fandrimbona anino? Ampamaizina ny andro ny olona. Tombo miroborobo ny fanimpotsampy, miroborobo ny finonom-poana, miroborobo ny faharatsiana. Aizina manarina ny tany tena tsy hitanao tsony. Tonga moa zao ny am'izao ngeravina tsy hitanao tsony ny zavatra inona sy ny zavatra marina. Zao fotoana iainantsika zao izy ianao. Zao ny tena tsy fantatra tsy hitako tsony izay marina. Ny zavatra mitranga am'izao tsisy ninona azonao inona tsony. Raha hoe tsy mieritreritra zany. Ohatra misy zavatra mitranga, ohatra misy mpifahavalo be, dia lasa mifamihana. Tonga dia izay ny raisin'ny olona. Nefa tsisy mikefa amin'ny alalan'ny vitan'ny olona manodina ny sain'ny olona. Amin'ny alalan'ny tena hoe tena voaviliny fisainan'ny olona rehefa namalala. Matanjaka be mihitsy ny réseaux sociaux, matanjaka be mihitsy ny tambazotra serasera sy ny fahaizana aparitaky ny manam-pahaizana amin'izao fotoana izao. Dia miroro-saina ny olona. Jerena betsaka ny afaka mampanantena hoe zareo zao misy andreny le hoe application amin'ny Facebook reny hoe mandoa zany dia olona nijaly be mihitsy ny ataloha. Tena efa tsy nanana ninona teo dia nanana 150 € zao am'izao fotoana zao manana 100 000 €. Tia ny application nataoko. Dia jerenareo miazakazaka makany daholo ny olona. Tena miezaka zany ny olona mitady masoandro miposaka amin'ny fiainana. Miezaka ny olona zay hanatsaratsara ny fiainana na ahoana na ahoana. Tsy mampaninona ny olona intsony zao mivarotra fanahy. Satria zao tohatry ny tena zarery ve no taraiky eto izy ny olona. Rehefa jerena ngeryavana. Nareo ve mba resy lahatra amin'ity zavatra teneniko ity? Fa misy fotoana tena mahitsika hoe misy olona mahamoy fo mananto tena fa nanan'olona trosany a Madagasikara. Misy olona maty ny anoanana eny a Madagasikara. Misy olona tena hoe za hivarotra n'ity vilany ity fa marary ny zanako. Na hoe ity rehavana amin'ahy ty telefôny ity omeko anao ty ameo ray alina aloha vidanina fanafody any zanako amin'izao zao marary fa rapitso averiko. Dia hoy zany tena mahantra ny fianaka, mahantra ny firenena. Fa atao mila indray ianao. Zay zao ty ivelany fa tenenina ianareo mahita an'ireto fiainan'ny olona hafa indray tsy mampino mihitsy hoe mahantra Madagasikara. Tsy mampino. Raha malala fiarakodia dia mba gaga ohatranahy. Fa misy olona any Madagasikara manana Mercedes classe G anaky 3 classe G. Tena variana amin'ilay vaovao fa tsy hoe taloha. Tsy ohatran'ny an'ny présidentsika taloha iny efa taloha iny efa tamin'ny 2002 iny. Fa nefa reny mbola tena tsy takatra ny vidin'ireny amin'izao fotoana izao. Fa misy olo tsotra tsy président tsy premier ministre tsintsiny manana krosy 3 Mercedes classe G. Dia mampiseho fiainana, mampiseho trano. Tena gaga ianao, tena variana. Tsy hoe variana amin'ilay mialina fa tena variana hoe inona ny tena marina. Inona ny tena marina? Mahantra ve tsika sa manan-karena? Misy vazaha namako zay nijery fiainana nahita eo Facebook eo dia mahita fiainan'olona manao live mampiseho anina eo dia izy tsy mahandry zany izy nareo zao izy dia fiainan'olona mahantra.
tena tsy fiainan'olona mahantra tokoa le fiainana ami'seho eo fa nefa ndray a raha sena mandeha ny amin'ny toerana any amin'ny tokantrano samihafa any dia mahita fa misy faritrano tena odina mihitsy ny sain'ny olona zany tsy fantatro ohatsy hoe ary zao mahavariana ty zavatra teneniko anareo ty zay manana havana kaiky mpandraharaha enonareo tsara zavatra teneniko ty a anaprofo amintsika mantsy fa aizina manarona ny tany da io havana io a mpandraharaha zany hoe tena azo lazaina hoe tena mpanao business zany ary business tena mandeha ny ataony ao Madagasikara ao zavatra tena tsy maintsy misy mividy fa tsy hoe aingitraingitra io olona io a io havana io a dia zao manana orinasa izy dia mivarotra entana tena ilain'ny olona tena mandeha be mihitsy izy dia tena mikirakira miliara io olona io dia zao ny fiainan'io olona io mifoha izy maraina be mihitsy dia miazakazaka mandeha manenjika ny entana satria be paka le entana averiko a mikirakira miliara zany olona zany dia avy eo amin'izay a fo maraina be dia mandeha makany loha makany amin'le fakana entana dia mamandrika ny entana ho alaina dia verina mody aingana dia mikarakarana tokantrano dia mamono makazay dia sisy dia mandeha mivarotra mandeha dia rapitsina hoe fo maraina manaraka camion maka entana indray dia miverina dia mivarotra dia manodina dia tany ny fiainana miliara no miodina ao anatin'izany a amina centaine de millions fa zao mbola miteny foana zay olo zay hoe mafy ny fiainana ty nefa sendra tratran'ny ka anankiray hoe zavatra olana hoe imprévu amin'ny fiainana dia hita hoe tena na dia zany aza ny effort atao na dia io aza ny vola miodina dia inona zavatra mitranga rehefa misy ny zavatra mitranga dia hita ihany hoe marefo zany ho zany efa amatona nanao an'io azy io a fa tsy mbola manana klasy sosio anankitelo amarosy telo zany tsy mbola navita building zany olona zany satria maninona mameno a dia misy mivoaka mameno a dia misy mivoaka dia variana tena variana anao mahita olona tsy hitanao mihitsy hoe taizary zao ty olona ity fa tena manan-karena be mihitsy ny teo aloha ny fantatra manan-karena be tsy misy ahina na ny zavatra ny akodiny na ny fiarakodiany na ny tranony dia ohatrany tsy any a Madagasikara ho za hoe tonga hoe zao tsy mividy rano amin'ny bidon ahoana zany ny ataon'le olona reny zany ravana ny Madagasikara satria ny olona any ambondrona zao a migrevy hoe 2 arivo ny bidon an'ny rano dia nendry koa ary tsy tonga dia za zany tena mandinika zay olona tenenina zao io teneny mampino sady tsy manofatrano izy a tsisy hoe écolage aloha fa tena hoe manao jidonan'ny orinasa fa mbola tsy mety milliardaire zany olona zany satria ny eo miditra ny eo miliara fa mandinika zany ao misy olona tena tsy azona ohatrany hoe itony olona tonga hoe planeta hafa ao Madagasikara misy toerana hafa mihitsy tena hoe tena toerana hafa tena mitokana mihitsy aiza ny ahitana an'izao fiainana zao mbola mandeha ve zao ny faux septique ny olona io mbola misy rano ve nidosiny olona io ahoana ary ahoana reto olona mpanafika insécurité isan-karazana sy ny zavatra mitranga isan-karazana ny fifaninanana ara-barotra fa misy olona tena tsy hitanao mihitsy avaizy ty olona ty fa tena tonga koa dia mipotry ty olona ty dia tena manana ny ampy ty olona ity zao revana malala ny zavatra mitranga misy vola omena fotsiny amin'izao misy vola tsy sasarana amin'izao fotoana izao fa misy zavatra ataon'ny olona dia zavatra tsotra izy io mora hita ary tena efa be mpanao dia be mpanao pacte amin'ny satana zao teneniko anareo a tsy misy olona raha tsy nanao loto
to de manan-karena be zany fotsiny fa tsy maintsy misy ezaka natao tao ezaka natao misy zavatra ny aingiana zay daholy nizanizy na i Abrahama azy niainga tamin'ny kely de hitanao mihitsy fa ny tompo Isaka de olona tena na mafy fa izy fotsiny tsinjavozato eny fa ianao tena mahita olona tena tsy namafy fa tonga de hitanao eo zay malala ny secret ndreny ny atsiny antony de zao zay efa ny fanerasera tamina olona ohatry zany tiany zavatra tena haiko anareo aty Afrika a Madagasikara nisan'izany tao anatin'ny 10 taona ny tombo 400% nisan'ny olona tafalatsaka manao pacte amin'ny Satana tsy le olona tsy le 400% zany fa le fiakarana zany tiako tenenina ohatra izy de mety 20% raha zao izy de mety 30% fa 400% zany tena ohatra zao fiakatry ny firoborobon'ny fidiran'ny olona amin'ireny fikambanana faningotra amin'ny Satana reny izay baziny izy tena nanana harena zay ny fandinihana zany hoe tena tonga zany ny olona de mirotsaka ny anaty zany hoe mivarotra fanahy na artiste io na olo malaza io na olona tsy malaza io na mpitondra fivavahana io loza amina tambo na pire tsotra na pire evangelika na olo tsotra am'izao eny na olona reny le olona tena neritreretra mihitsy hoe ataon'olona tsinitsinina de mba hamaliny fatiny olona fotsiny varotany am'izay mifanahany de manambola izy manao pacte amin'ny Satana tsy mila miasa ianao mody miasa ianao anaronanao ny zavatra azonao mody mihira ianao tsy mbola nafehan'ny collision makory fa tena hoe tena nananao ny areny nefa ny asanao tena voarakitra pira zany tiako lazaina aminao de zao aizina manarona ny tany zany rehetrarehetra zany aizina daholy miroborobo mifampotsafa miroborobo mifampona de voly za miteny anao za tsy hiteny zavatra be deaibe fa izy zavatra ika to de mora fantatra to de fantatrao raha olony fanahy ianao de vo miona na miona mijery any olo sy mifietsika ataony olona io sy ny fomba mampanaony de tonga de fantatrao zany fantatra hoe tony zareo tony zay mahita maro be ao Madagasikara mahita maro be ary misy tsapozinareo zay malala tena malala zay ary misy fietsika izy reo hitovizana satria baiko mitovy any ny azo rehefa azonareo io de zao atao freareana aloha tsy laitra ny freareana tsisy atsara-panahy zany ary na de manao atsara-panahy endrika atsara-panahy azy manome vola 100 000 ariary olona mahantra tsy possible tsy manapotrana an'iny amin'ny sary sy ny vidéo misy fomba afantarana any zareo to de fantatra hoe lasa ko ihany lasa ianona ko ihany ohatr'izao zany tsy retsaka hoe mitsara ivelany zay malala an'izany fantatray daholo zany alleloia tsy angeriavana nomen'Andriamanitra fanahiny discernement fantatrao io olona io tsy fantatrao ny tsy priany anarany fa fantatrao ny fanahy miasa anatiny fantatrao alleloia misy ny olona tena tahin'ny tompo alleloia mora misy fomba koa afantaranao aza misy zavatra koa afantaranao zany zany ny tena fitahin'Andriamanitra zany amin'ny tany ralahy zany fa ny akabeazany pacte satanika daholo fantatra zao ngeriavany reo zavatra zany nge tatyarina vao tonga tany a Madagasikara zao vao misokatra ny lalana any a Madagasikara zany lalana zany efa be de be nke zany tany Etats-Unis nge naingan'izany tena be de be hatramin'ny voalohany mahita olona ianao tsy de manahoana fa lasa lavitra be fomba tsy takatry ny saina reo nge ry havana malala zany zavatra zany nge ry havana malala
mahatonga andreny hitanareo alajaza olona misy mamono tena hoe be dia be ingeza ny devolengery avana mitaky solona rehefa manao mila an'izany mitaky solona zay mahafantatra olona ao Madagasikara ao efa teneniko anareo foana zay mpiasa mpanjakana ambony zareo dia zareo ao anatin'le fikambanana misy ngabe zay mitaizandry zareo reo olona mahalaza sy mpanan-karena ao Madagasikara reo dia misy olona maromaro ry zareo fa anisany amin'izany amin'iny rotin'ny Tamatavy iny miala ny Antananarivo vao ivoaka kelin'ny tanàna ao misy rangahy anankiray mpitaizandreo olona reo ary olona reo zany no mpitaizandrezy reo dia makao daholo maka-pouvoir dia mangataka ohatrany anao zany sika mba mangataka hoe inona no mba voninahitry'Andriamanitra tianao izy dia izy koa ny tena zany inona no ilainareo izy le olona anankiray hoe zay mba te hiakatra grady zay mba te hahazo hitombo voninahitra dia zao le rangahy no miteny zao ary ny zanakareo manaraka eo aterinareo aty vao teraka fampijery izy mivady aterina ahoana aterina aty amiko amin'ny fanaovana azy tena naika izy mivady dia nanao zay nanao zay nampivoakan'zareo zany fampivoaka raha matoa rehefa tonga ny fotoana hiterahana tany amin'ny hôpitaly dia rehefa teraka izy zavatra tena misy zany tantaraiko anareo zany nomena vola be ny mpampiteraka dia nideklarena hoe tsy azo izazy io fa izazy io voateraka tantara tena misy voamarina voateraka izazy io dia finosin-drangahy dia niazakazaka nampinetina hiditra tômôbila dia niazakazaka nakany amin'ny tantarabe ngabe dia natolotra anazy dia tsy tantaraiko anareo nanaovana an'le zaza fa hitan'io rangahy io ny zavatra natao tamin'le zaza fa zao kosa tany amin'ny hôpitaly ny zavatra nitranga dia nideklareny ny mpampiteraka hoe tsy azo le zaza dia nalahery daholo ny fianakaviana tamin'izany mbola tsy nalaza amin'ny Facebook fa amin'izao koa efa misy malaza eo amin'ny Facebook dia nilazaina daholo ny fianakaviana tsy azo le zaza dia mitomany ramatoa fa ramatoa efa nafantatra fa tsy ho azo na ho azo io hoe tsy ho anazy fa zao rehefa namalala nafony ny zanany dia voly koa tsy amme fotsiny amin'izao nafony ny zanany ny herinandro taorianana io niakatra grady be zareo ministera ao ry zareo zao ministera ngeza be matanjaka be ao Madagasikara ambony grady be sy voninahitra be zay ny tetafony alleloia fa akoatran'izany rehetrarehetra zany ny fanahiny dia tsy ho anazy koa rehefa ny fanahiny tsy ho an'Andriamanitra koa rehefa miala eto zany ny zavatra mitranga ao Madagasikara ao tsy Madagasikara rehetra misy basketteur américain tena farak'izay malaza hatramin'izay nisy ny baskety ny azy rey ny dadany nataony sorona inge tondrona fotsiny antanin' le mpanompo satana iny anylainao za ty alaza be za malaza indrindra amin'ny basketteur maneran-tany izy ary ny olona azonao atolotra ny dadany natolony namany ihany keny namoaka an'izany secret zany taterina ny dadany no tondrony tamiko atao le dadany narary to dia maty satria manino iny le nitondrony zany ny aizina manarona ny tany rehefa namala tia anakarena daholo zao ny olona tsy tia lalan'Andriamanitra tsony ny olona ao amin'Andriamanitra nge sady tsy anakarena ohatr' zany ianao mbola mila vavaka mbola mila mitandry tena ianao mandeha amin'ny fahamasinana mitandrina lalàna sy ny sisa tsy androny olona zany tsy androny olona zany fa androany ny ten'Andriamanitra miteny aminao mitsangana ianao dia miasa va ianao fa tonga ny fahazavanao izao mamaizina izao mihitsy indro aizina manarona ny tany aispity manarona amin'ny firenena fa izao kosa ravana io ianao io alleloia za nge faly mahitanao tonga eto mitandrina sabaty za nge faly mahitanao tsy malahelo mahitan'izany olona ianao anatin'ny fasahiranana makely zany tsy afaka problème kely zany na izana ianao mitovy nge fa za faly mahitanao mbola io ianao tsy voasarika ianao hiteny hoe inona ny fomba ialako amin'izao fahatrany zao tsy mahandry zany ianao Jehovah ny mpiandry tsy hanan-java-mahory alleloia tsikirege miasikasika problème zany foana ary matetika eo mivory eo foana le izy
sady reo tsisy problema za mihitsy eo foana misy zavatra ejehana kely misy ady atsaina kely ahoana le ty Jehova vao malitsika ny teny zany tamin'ny terinandro ty sady zany toy an'izay le tamintsika ny teny Jehova tsy leonao mangataka le resaka chèque carte bancaire le an'le milliardaire zany toy an'izay tamin'ny fametenana autorité zay nandranatsy to fametinana autorité tsika zany eo am'izay fa mahafinaritra be alleluia mbola eo foana ianao mbola tsy resy lahatra tamin'izany ianao ka hoe inona ke ny hevitra atokavana am'izany vozany hoe ahoana ny afahako mijoro amin'ny andro farany ahoana ny afahako vakiny fanamaso tamin'ny Pentecoste tamin'ny lahady zany zao mampiasa ny sainao zany zao mampiasa ny sainay ahoana ny tondrana amin'ny fotoana Jehova ahoana Jehova ny atonga ny retolo reto atonga ny reo vita batisa amin'ny fanamasina zany engeny ao an-tsainao za tena faly mahitanao raha zany ao an-tsainao za tena faly ary tena raha misy zatra makasika ny foko de mahitanao mbola mangetaentany zany am'izao aisina manarina amin'ny tany zao ianao mbola mangetaentan'Andriamanitra alleloia misy irana kay zay mahafinaritra hoe Jehova mila anao mihoatra noho ny filako ny taramasoandro mihoatra noho ny filako ny taramasoandro iny filako anao Jehova mihoatra noho ny famirapiratro volana amin'ny alina iny filako anao Jehova za faly mbola mahitanao eto androany mbola mangeta ety ianao alleloia alleloia toroteny ranabavy $100 mifalianao am'izao aizina manarina amin'ny tany zao am'izao ny asena hitsangananao tsy asena mitsangana ho afa-baraka alleloia reo afa-baraka reo mpanompo satana rehetrarehetra reo manan-karena be reo am'izao fotoana zao mampilendalenda anao reo am'izao fotoana mampitsiritra anao reo am'izao fotoana zao fa tsy ianao no afa-baraka fa ianao atsangana ho asiana voninahitr'Andriamanitra alleloia tsika tsy mitsiritra an'izany alleloia mbola tsy mpanompon'Andriamanitra mbola tany anatin'ny fiainan'izao tontolo zao nananamana tena namako akaiky anisan'ny olona tena manan-karena tanora ohatranay fa nanana ny ampy ta Madagasikara to mpanao politika izy fatabahoaka efa nodomandry izy io namana io tena niara tena zany tena hoe tena nitady volo zany tena nitady volo zany olona zany tena hoe niketsika araka ny fomba fiteny zany olona zany fa tena vetivetika samba niara nanomboka izao ihany zay mba nitaditady voly fa izy efa nanana société firy izy zay mbola miady amin'ny vatro tôbila ray na roa fa tena hoe ary zany tsy ny vola ihany nisy fa ny karierany tena hoe tena lasa tena miakatra ary tamin'izany fotoana zany de tahaka ny mitarika ny olona rehetraretra izy rehefa fanena aminao ina fotsiny ilainy lahy ina ilainy lahy tôbila de hitretinareo fotsiny Hammer reny vita ny teny amin'ny olona tamin'izany meko anao io izy tsisy olona raha io mahory anao Hammer tena tonga zay hoe ahoana zany fa zany teny anao amin'ny fotoana ny aizina manarina ny tany tsy ianao ny hitsanga menatra hitsangana ihany ianao fa hitsangana ho tafimboninary aza mitsiriritra ny reny ianao tsy mampitsiriritra reny tena marina mampalahelo reny olona reny halleloia mampalahelo izy mireare tsisy otazy mitsy anao ataony tsinitsinina mihitsy fa nazy ny tanàna tsy maninony zany tsy mampitsiriritra zany halleloia na olona niara nitezana taminao na olona niara nianatra taminao na olona nialitra mafy taminao azy tsy mampitsiriritra zany ny mampitsiriritra zao itoeranao io halleloia itoeranao io zao mampitsiriritra io satria zao niaizina manarona tany ga zany everina afaka dimapolo tao zao iainatsika zao zany mitsangana mihaza fa tonga ny fahazavanao rovina ke tonga ny fahazavanao ary rovina voninahitra Jehova niposaka aminao amin'ny fotoana niaizina manarona ny tany raha resy lahatra anao fa am'izao fotoana zao niaizina manarona ny tany am'izao fotoana zao mihitsy ny tokony hitsangananao halleloia mitsangana de mihaza halleloia fa tonga ny fahazavanao aizipitina manana ny tany aizipitina manarona firenena fa aminao kosa no iposahan'ny Jehova ary aminao nisehony voninahitra fo malitsika resaka an'izany Jehova aseho ihany voninahitra ao riavana i Mosesy nahita fa namosina halleloia i Mosesy nahita fa namosina fa ianao asena mitsangana fa ianao mitsy niposahany halleloia satria tamin'ny andro Mosesy tsy mbola aizina manarona ny tany tamin'ny andro Mosesy tsy mbola aizina manarona ny tany
fa am'izao andronao zao niaizina manarona-tany ratsy daholo zao ny olona maniratsiran'andriamanitra daholo zao ny olona manompo tsampy daholo zao ny olona manompo devolo daholo zao ny olona fa ianao mbola io ianao io vola misy fotoana tsisy fa io ianao io alleloia misy fotoana ianao tsy salama fa mbola io ianao io alleloia misy fotoana nefa ataony olona tsintsina ao fianakavianao rehetra tsy de manana mbola io ianao io alleloia am'izao ary misy fotoana mety mizara lova mihitsy any amin'ny fianakaviana mbola io ianao io izy za hitandrina sabaty izy ny olona hitondranareo ho izy le sabaty mbola io ianao io nga ianao nety natao kivy tam'izany tamin'ny andro mosesy mbola tsy niaizina manarina ny tany fa mosesy nahitany lamosiny Jehova vao mivakitsika maro zany ny mosesy lamosy ny hitany ampiaza raha teo zany alleloia fa ny anao mila ibosahana mihitsy ianao n'ity androany ty firenena manarina ny manatina fahazavanao ary mpanjaka makeo fa mila piratany fibosahanao zao aminatin'io aizina manarina ny tany io ny ananganana anao zao fotsiny tenko anao tadidio daholo fotsiny reny olona nanao tsinitsina ho isy am'ireny tsy hoela idodododo akao aminao angatabavaka aminao isy am'ireny tsy hoela tsy vita le zavatra any ampiratany nge tsy afaka tsy manoana izy ne riavana teteny aminao androany ny vola sy ny arena eo ampialatanan'ireo olona reo tsy misy heriny amin'ny aizina zay tonga fa samy voasarony aizina daholo tsy misy hoe fa voasarony aizina fa zay manana amera tsy voasarony aizina tsia voasarony aizina zao tontolo zao firenena rehetra mitandry ho avy ny fotoana ao anatin'izay zay misy mazava miposaka aminao kosa ny posahany Jehova ozy izy tsy anao no miposaka fa voninahitry Jehova no miposaka aminao alleloia i Mosesy efa miposahany voninahitry Jehova reo olona naniratsira sy nanao tsinitsina azy niondrika daholo efa fenatendrombohatra hoe Sinai Mosesy manodidina ny lohany teo dia mamirapiratra be izy voninahitr'Andriamanitra na ny olona sekifa maly aminy ary nangia nanaiky eo Mosesy mipitarika tsy sanjery ny tavaly fa nanirapiratra loatra androany anao mbola ataon'ny olona tsinitsiny fa mijanona ianao alleloia matokian'Andriamanitra ianao alleloia ao izy le Isaia ozy le Isaia fa 9 tao tsy ny masoandro intsony no fanazavananao no ny andro satria zao ho amin'ny fotoana aizina manarona ny tany ozy le filozofa anakazany ny aizina nge tsisy ozy izy ny aizina tsy misy aizina zany fa ny mazava ny teo voalohany fa ny fialan'le mazava no natonga ny anarana hoe aizina ny aizina ozy izy de absence ny mazava zay mpafandre le filozofa saiko resy lahatra am'zany nao tsy resy lahatra ny aizina zany tsy misy amin'Andriamanitra nay aizina aloha nanarina ny tany de ozy Jehova misy mazava Jehova nefa efa teo hatrizay ka mandrak'izay alleloia efa nisy mazava teo niataka kely aloha Jehova alleloia tany amin'ny planeta hafa kely ndray aloha Jehova navelany teo ndray aloha ny tany de aizina nanarina ny tany zao ny zavatra mitranga ao arinao tsisy tsony masoandro satria miala ny masoandro miala ny volana de eo am'izay mahatonga inona tonga aizina fa ho an'ny olona vitsivitsy tsy maintsy vitsy reo satria zao na ny lalana makany ary etsy tery tsy be dehibe ho an'ny olona vitsy tsy olana kay na tsisy masoandro tsy olana koa na tsisy volana sapotra ny fiainana raha mikatona amin'ny masoandro sapotra ny fiainana raha misoka ny volana satria zao ny azy efa tsy niankina tamin'izany alleluia ny azy efa tsy miankina am'zany misy atao hoe voiture hybride am'izao fotoana zao ny voiture hybride de sady mandeha solika izy mandeha courant sady électrique izy zany mandeha courant ny voiture hybride
amin'ny fotoana izy a ohatra tsisy carburant ao de le électrika indray no mitondra anazy ohatra lany le électrika nefa misy carburant ao de mandeha foana zany ny voiture hybride mety izy anao hybride am'izao fotoana zao sady mbola miaina amin'ny masoandro io tsika alaio tsiro ny raha mbola eo alleloia ataovy zay azony atao de mbola tandro ny andro izy jesosy alleloia nao tsika hiasa de mbola mazava ny andro fa rehefa tonga ny fotoana tsy mazava ntsony ny andro a de tsy miasa ntsony tsika fa mandeha am'izay sisitsika alleloia zay olona nandray ny asa tataotsika de andeha hiaraka amitsika satria maninona mbola mazava ihany ny andro alleloia mbola mazava ihany ny andro fa eto kosa sy ny masoandro ntsony ny fanazavananao no ny andro ary tsy ny volana ntsony ny anazavanao amin'ny alina fa izy am'izay fa Jehova ny fanazavananao mandrakizay ary Andriamanitra no voninahitra vavy ny fotoana isy olona hybride eto katina ny masoandro katina ny volana mijanona daholo ny olona rehetra fa ny zanak'Israely tany amin'ny tany efitra tsy mijanona andro aman'alina satria nahoana ny masoandro a samy mandeha daholo na Farao na ny Egyptiana na Israely na Mosesy satria mazava ny andro misy masoandro fa rehefa alina ny andro mijanona Farao mijanona ny Egyptiana mijanona ny kalesy sy ny soavaly satria tsy mahita amin'ny alina reny ny zanak'Israely koa tsy mahita amin'ny alina ny zanak'Israely koa tsy mahita amin'ny alina fa ny natonga indray nahita tamin'ny alina nisy ny andro rahoana de nisy ny andro hafa amin'ny alina hybride koa kareto a raha fiarakodia koa zany de hybride efa hatram'izay ny zanak'Israely mandeha foana eo na solika na courant na ino izy na courant na solika alleloia ravana malala hitanareo ny fanompontsampy matetika ny fanompontsampy a de misy sarina masoandro misy sarina volana zay foana ny fanompontsampy rehefa misy andremba symbole andro zay de misy masoandro de misy volana de misy kitana matetika satria reniny anazy ny fahazavana ho azy amin'ny fotoana zany mikatona amin'ny fotoana zany a tsisy heriny ntsony tsy mazava ntsony ny masoandro tsy mazava ntsony de mijanona reny rehetrarehetra reny ao anaty aizina reny rehetrarehetra reny alleloia ny fanompontsampy miankina amin'ny masoandro sy ny volana miposaka ny sampy zany a de mbola mazava ny andro mandeha mbola mety fa amin'ny fotoana zanona am'izay nikitana sy ny volana sy ny masoandro manana any Jehova mbola mitoy mandeha mbola te hitoy mandevy ianao ao sika maky ten'Andriamanitra alleloia ao sika maky ten'Andriamanitra misy olona raindray raha afaka miantso ary am'izao fotoana zao amaky ten'Andriamanitra lavalava kely tsika ny olona amaky ten'Andriamanitra de mila misotro rano kely aloha alleloia iza moa zany zao ny antso fanotelony teto aloha verina miantso zay tena vonona satria maromaro nareo ny ato a de ohatry ny miangatra raha hoe Todsa Rodriguez Erikasa Iama fa zay mba appelina voalohany tafiditra eo a zay no ataotsika alleloia zay no ataotsika alleloia de zay mba miditra voalohany eo zany a no miteny andrasoary loha raha latojo ny tafiditra voalohany a de ny tenin'Andriamanitra vakinao raha latojo Matthieu 4:20 alleloia boky Matthieu 4:20 lava ho a efa niteny teo a Matthieu 4:20 andininy 4 ay aza nanam-potoana zany amin'ny firy zao lavalava Matthieu 4:20 andininy 4 ka hatramin'ny 1:30 misotro rano kely aloha raha latojo azafady a misotro rano kely lavalava rehefa vonona ianao a de za koa efa vonona azo asina sary azo asina sary kely azo asitsika sary kely azo asina sary fa manjary
vida be le izy raha ohatra asiana sary. Raha efa vonivonina latozy dia efa ianao sisa ny herany a. Ozy raha hoe vonina dia efa lastika a. Nefa vonina fa ny anjany pasiteralena ny sary. Efa sotro rano mihitsy e. Sotroiny rano dia andao azy atsy Fa kirakely paraparasy. ndao ary. Matetiky fahatatra amby 20 dia andiny faefatra ka hatramin'ny faha 1 amby 30 pasitera. Eny tompoko. Raha misy manenoneny mantsy any amin'ny pasitera dia ohatrany tsy dia mitsara zafady. Ka zay mihitsy le aty fa ataovy fa tsy manena aza atao maneligelina anao le manenonena. Pitsikary ny tena minaran-tsosy a matitoko faefatra amby 20 andiny faefatra raha miparaka amby 30 minaran' Jesosy. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe mitandremo fandrao hisy hamitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izao ny Kristy ka maro no voafitiny ary handre ady sy filazana ady ianareo koa mitandremo asa matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa izy firenena hitsangana hamely firenena ary izy fanjakana hitsangana hamely fanjakana ary sy mosary sy horohorontany amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana. Ary dia hatory ho amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonondry ary ho halan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Ary amin'izany dia ho tafitohina ny maro ary fampiampanga sy fantariny ary sy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro. Ary noho ny habeny sy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavan'ny maro fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia efa ho tonga ny farany. Koa raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazaina Daniela mpaminany. Aoka isaina izay mamaky izany. Aoka izay olona anjody andositra ho any an-tendrombohitra. Ary izay ao an-tampon-trano aoka tsy hidina haka ny ao an-tranony. Ary izay natsaha aoka tsy hiverina haka ny lampany. Ary noho izany be voka sy ny mampinono amin'ireo andro ireo fa mivava ianareo va tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no andosiranareo. Fa amin'izany dia hisy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy to azy ary izay ny andohany izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny sady tsisy intsony. Ary raha tsy efa noafoizina izany andro izany dia tsy misy nofo vonjena fa noho ny olom-boafidy dia hoafoizina izany andro izany. Koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary aza mino ianareo fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneho famantarana lehibe sy fahagagana. Ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia hotahiny. Indro voaladoko aminareo raha teo izany. Ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any anefitra izy aza makany ianareo, indro ao amin'ny efitrano izy aza mino. Fa tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Fa izay toerany faty dia any koa no fiangonan'ny voromahery. Ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny matoandro dia ho amaizina ary ny volana tsy ahazava, ny kintana hiraraka avy any anaty ary ny herinlanitra hozonozonina. Ary amin'izany dia iseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny kely sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra izy. Ary amin'ny ampanonona mafy ny trompetra dia aneraka ny anjely izy ary angonin'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazan-tany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra raha atoy tamin'izay vakiteny lavalava zay a. Jesosy amary fitianao a dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany. Misaotra amin'ilay fahavonona, misaotra anareo koa maromaro no vonina atao a. Nazo isaorana manokana mihitsy reto avatsika vonina mandrakariva miasa an'Andriamanitra reto. Ry Aingonirina Rodriguez ka, ry Erika Raka, ry Zokiama ka. Rehetrarehetra ireo a dia mba naniry hiditra teo daholo fa raha ihany moa no esentsika mamaky tenin'Andriamanitra dia misaotra anareo a, misaotra amin'ny fahavonona fa dia hitan'Andriamanitra izany e, hitan'Andriamanitra daholo rehefa dia mankasitraka anareo. Alleluia.
zao le tenin'Andriamanitra rehetrarehetra zany de zavatra iainantsika zao daholo mihina fa resy lahatra ianao la tenenina hoe maro ny firenena hitsangana mely firenena fanjakana hitsangana anisy mely fanjakana ororon-tany amin'ny tany samihafa mosary zany rehetra zany mbola fiandohan'ny fahoriana de zao atolotra amin'ny fahoriana am'izay io de ho atolotra amin'ny fahoriana daholo ny olona rehetra fa ho ao anaty fahoriana kokoa ny olona mivavaka satria ny olona mivavaka tsy ho azo asiana ilay mariky ny bibidia amin'ny tany nakavanana sy amin'ny andriny alleluia ilay tsy mahazo vatra tsy mahazo vita zany hoe tena ho tafiditra amin'ny fahoriana tokoa aloha tsy fampitahorana anao akory zany fa raha vitan'ny hafa ve tsy ho vitatsika maro no am'izany fotoana zany de ifampipangasifakaly izy ifankalany zany am'izay fa sakafo hoan'ny isan'andro mpaminany sandoka maro no hitsangana mitaka amin'ny maro ary noho ny abean'ny fakato avan-dalàna izy de amangatsika ny fitiavany maro indrindra fa ny fitiavana an'Andriamanitra zany tena hoe nitsangana eo amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetana ny fandravana efa masinina ange zao ny mariazy ny lasy ny lasy ny vavy sy ny vavy ary efa omena vahana mihitsy zao ny zavatra ratsy rehetrarehetra omena vahana malalaka efa tena zavatra tena tsy mahakaka tsony zany mahita sarim-bavy zany tsisy sarim-bavy menatra zany tsony zao tena miseho mihitsy ny olona za sarim-bavy venatra ngirafana zany amin'ny alina vo mivoaka ny sarim-bavy taloha tadidina reo atsika malagasy miafina mihitsy tsy tiany amin'ny atoandro fa amin'ny alina any izy no mivoaka satria enatra nge zany taloha fa zao ianao normal reny no misitrika am'izao amin'ny andro atoandro tenena ngenao commentaire ray fotsiny manakihana sarim-bavy sarin-dah eo hoe fa na mifanjakana azy anenjika anao de zao efa tonga tao zany zao zany rehetrarehetra zany zao nefa ny tena zavatra tiako lazaina anao ary vaovao mahafaly tena meko anao am'ty androany ity any amin'ny adininy fa araiky amby telopolo fa 8 de zao le zavatra voalaza ary raha vao afaka ny fahoriana am'ireo andro reo zany hoe rehetrarehetra io zany ao ny fotoana ho tapitra zao andalo reo de ho tapitra voatapitra mihitsy reo ny zavatra hitranga voalohany ozy ny tena andriamanitra diny fa 8 masoandro de amazinina ny volana tsy azava mikitana iraraka eny an-danitra ary ny herin'ny lanitra de hozongozonina tsisy fahazavana tsony zany ao arinan'ireo vo vita ihany koa zay vo maty ny masoandro isehony am'rao lanitra Jesosy zay olona rehetra niankina tam'le fisin'le masoandro tsy hitsenany Jesosy any am'rao any lanitra satria ao anatin'izany ao anatin'izany aizina izany zay manana ny fahazavana sisa no hitsangana ka hiazava fa tonga ny fahazavanao ny aizina manarona ny tany ny aizina manarona ny firenena rehetra ho avy eny am'rao lanitra Jesosy am'izay fotoana izay ny olona hitsena Jesosy eny am'rao lanitra am'izay fotoana izay de ny olona tsy niankina tamin'ny masoandro sy ny volana sy nikitana zay efa ho amaizinina sy ho raraka fa ny olona manana ny Jehovah-Andriamanitra ho fanazavana azy am'izay fotoana izay vo ho tanteraka amin'ny olona salamo fa 500 andiny 500 manao hoe fanelon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teny ntongatsika maky teny Andriamanitra ny apokalipsy teny fohy fotsiny ty de tsy angataka olona ianto tsika satria feza teny ray fotsiny apokalipsy 2:20 ary ny tanàna sy mba mila masoandro na volana mila-piratany fa mivoninahitran'Andriamanitra manazava azy ary ny zanak'ondry no fanazavana azy am'izany fotoana zany zay manana ny Jehovah-Andriamanitra ho Andriamanina sy manana ny Jesosy ho tompony Jehovah-Andriamanitra ngeravana le fanazavana
de volazany apokalipsy fa jesosy le fanilo. Halleloia. Fanilo ny tongotsy jesosy afarako mbola mandeha. Ny olona manana ny jesosy mbola afaka hitoy andeha. De fanazavana ny lalako. Jehovah Andriamanitra manazava ny lalako. Ny fanazavana de zao, eo iny a manazava ny rehetrarehetra. Fa ny fanilo indray a mitsirony am'izay alehanao. Lumière sy lampe zany. Lumière zao ty atao trano ty atao aminay. Fa raha ny ambany latabatra zao misy zavatra tsilofoko a. Alléluia. Ty indray izy atao hoe lampy. Alléluia. Raha zavatra tsilofoko zany ambany any tsilofoko anao de tsilofoko amin'iny. Ty zany Jesosy. Alléluia. Fa io a Jéhovah. Reo ihany ny afaka hitrenan'i Jesosy zany. De ny olona tsy miankina amin'ny masoandro sy ny kintana iraraka sy ny volana izay fa izy sokatsony. Fa manana ny Jehovah Andriamanitra ny fanazavana azy. Alléluia. Hoy tena Andriamanitra hoe any amin'ny Jaona toko voalohany. Resika antso olona anankiray farany. Ty tena Andriamanitra vakina farany. Alléluia. De aloha zay tafiditra voalohany ray ihany no ataontsika miditra satria raha hifidy am'ireo za de mety manjary ohatry manavakavaka kely fa izy ary no afaka maky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko voalohany, filazantsara ny Jaona toko voalohany 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Alléluia. Iza no hiditra amaky ny filazantsara ny Jaona toko voalohany 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Zay miditra zany no asitsika sary. Alléluia. Alléluia. Rehefa avy ny sisika dia ny sisika moa zany, sisika anao asan'Andriamanitra, de tafiditra ihany iranabavitsika Aingonina Rodriguez. Alléluia. Dia asina sary aloha de metsika azy sany am'izay fitenena. Filazantsara ny Jaona toko voalohany ranabavy Aingonina Rodriguez 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Anao fitenenana. Makasitraka pasitera me fitenenana de upakitsika amin'ny teny le anaran'i Jesosy. Any 4:20. Ary ny teny de tonga no kanonina tamintsika ary hita ny voninahiny de voninahitra nentika ho an'ilay tokana avy tamin'ilay sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Jaona nanambara ka nanao hoe izy ilay nolazaiko hoe izay avy ao aoriako de izy de efa tonga eo alohako satria talohako izy. Fa tamin'ny fahampenomy no nandraisantsika rehetra de fahasoavana anampy fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa de tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahita n'Andriamanitra naovinana oviny fa ny zanak'alahy tokana izay ao an-tratra amin'iray izy no nanambara azy. Alléluia. Amen. Alléluia be a. Makasitraka indrindra anao ranabavy Aingonina Rodriguez tamin'izay ten'Andriamanitra zay nivakinao zay. Zao avana malala hoy ny ten'Andriamanitra 9:20. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra novinanoviana fa ny zanak'alahy tokana zay teo an-tratra indray izy no nanambara azy. So zany tena marina io fahazavan'Andriamanitra voalazany amin'ny Isaia io. Na hivavaka amin'ny Jehovah hifady an'ny 40 andro andeha hiverina tahaka ny nataon'ny Mosesy sy ry Abrahama sy ny sisa anao. Fa tsy manana an' Jesosy, tsy mandray an' Jesosy de tsy voambara aminao io hazavana io, tsy miampita aminao io hazavana io. Ravana malala mety ampamaranana de teteny aminao manao hoe avy ny farany e, ho maizina amin'ny masoandro e, mialohan'le farany aloha mbola andalo zavatra maro tsika. Fa ho an'izay manana ny fahazavan'i Jehovah, zany hoe ny fahazavan'i Kristy amirapiratra eo fiainany, zay mandray an' Jesosy tompo ty mpamonjy ny fiainany, io angeny tsy sokatrony ny masoandrony satria ambaran'i Jesosy azy. Miala avany zany le voninahitr'Andriamanitra, le fahazavana, de Jesosy no mitaratra azy makany amin'ny zasy ianao. Jesosy angely le lampy e. Alléluia. De taratra amin'izay misy anao izy. Izy ihany mandray le hazavana. De raha tonga ny fahazavanao, tsy possible handray fahazavana ianao raha tsy manana an' Jesosy ao am-ponao ao anatin'ny tokantranao.
raiso jesosy alleloia raiso jesosy a no tompo sy mpamonjy ny fiainana manokana fa izy a no loharano zao rehetrarehetra izao hotahiny tompany atsika rehetra mino fa voarenao ny afatra mino fa voarenao ny afatra ny afatro farany tiako tenenanao ety amin'ny mpamaranana zao misy ten'andriamanitra zay ny amin'ny salam-valambifapolo any efatra amin'ny valopolo fa tsy vakitsika de faraiky amby fomba hoe masoandro sy ampingako a Jehova masoandro sy ampingako Jehova ny olona manana ny Jehova manana ny Jesosy a tsy fantantsony hoe ahoana amin'ny masoandro any aminareo any manahoana ny any androandro nanabavinaromalaseny manjomona sa mamiratra fa ny masoandro sy ny masoandronao dia amiratra samy amiratra satria ny andriamanitsika dia amiratra mandrakizay ary io tsy bakeo ny zava-misy io tsy bakeo ny zava-mitrangatsony io alleloia alao iseho zay iseho efa ty amitsika ny fahazavana alao maizina zay ho maizina ho avy ny fotoana tsisy tsony io internet io fa ianao efa miverimberina anatinao sisy zao tenin'andriamanitra rehetrarehetra ianao efa tonga de efa hybride ianao zao arinan'izao alleloia tsy ianao zany ntsony hoe miandro toroteny vao mahery fa mierina mitady miodikodina ao anatinao fotsiny le tenin'andriamanitra efa atao aminao hatramin'izay reo ihany ny miodina ohatry ny gropy alleloia mamokatra courant alleloia de ianao ihany no misarja ny tenanao ao mampahery tenao amin'ny Jehova Davida angefa ohatr'izany taloha nakaizy Davida niandro toroteny ve Davida vonaely nampahery ny tena ny tao amin'ny Jehova Davida samy mampahery ny tenany amin'ny Jehova azamanao an'izany tsisy tsony ny internet tsisy tsony ny fandalana de zanga tetina moa zany tsy manana hevitra tsy verin-dalana tsy verin-dalana zany tsony ianao fa mahery ianao be zay ndraisinao teto zay a sa hoany mampiatra sisa avoaka sisa ny tao anaty alleloia tsangany de mihazava fa tonga ny fahazavanao hotahiny tompany atsika rehetrarehetra fa mba atao ty ira mahafinaritra ty ny olona miperaky eo amoron'ny loharano alleloia de tsy mangetaheta mandrakizay fa velombelona foana ny fanahiny velombelona foana ny fiainany satria eo amoron'ny loharano ny fanahiny hotahiny tompany atsika rehetrarehetra zaho matoky sy mino fa voarenao ny afatra zaho matoky sy mino fa nypasse sabata mahafinaritra be anao androany alleloia de ndana mifaly nao tsika ifaly fa tia atsika ny tompontsika alleloia tsy anao zany tsony ny taraina am'izany betsaka zao ny zavatra andamena ny sainy olona ary ny hafatiny olona betsaka tsy aretina fa famoizaposy fahakiviny ho betsaka no fatiny aretina ho betsaka no voapozina amin'ny hanina hoanina ho betsaka no voapozina amin'ny rivotra iainana ho betsaka ny kivy sy ketraka de mamoy fo fa ianao tsy ao anatin'izany rehetrarehetra zany satria ianao manana an' Jesosy Kristy ho fahazavananao ary ianao koa mipetraky eo anoloan'le loharano Jesosy ny loharanontsika ataontsika ty raha mahafinaritra be ty ho voninahitr'Andriamanitra de hivavakitsika aorinan'izany a tahiny Jesosy daholo a isika rehetra Hallelujah. Kamdianyana Nyakuka Yuarachiana Bilama Aluri Chalambova Irikubafiana Itu da Sivida Sigareta Iraven Vararukiana Yanamuai Tifavilla Tadananau Nasaganau Naravicha
Canal do que eu Panaima e Tuanache era o voar Miranya Fuma e Cascai Maravaga Luara do Canal Yana Uai Rifa Vilhão Tantananau That's a canal Yana Vichão Luara do Canal Yana Uai Rifa Vilhão Tantananau That's a canal Turutinau Iniciação que eu fiz a mandar Deixando assim já falar Mas a cama que decide se assacar E deixaria Iniciação que eu fiz a mandar Deixando assim já falar Mas a cama que decide se assacar E deixaria Luara no canal Yana Uai Viva Vilhão Tantananau Nasa canal Nana Vichão Luara no canal Yana Uai Viva Vilhão Tantananau Nasa canal Urutinau Amen, Jesosy. Sosanao zay Jesosy amin'ny fotoanandroany isoranay anao Jesosy ny fampitosany ny fotoana teto androany sambatra be zay avy nanao sabata sambatra be zay avy mifanakalo afaka avy mifanakaiky indray tamin'ny Andriamanitray faly be zay satria tena tafita indray ny afatra vita ny asa fanompony izay koa ange tena nahery misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny fotoana rehetra androany misaotra ny amin'ireo mpanomponao izay nandray anjara misaotra tamin'ny teny zay nomenao sy ny fotoana zay nalaminao tamin'ity androany ity Andriamanitra androany dia fianao faliny zay nandraindray zany teny zany fampanantenana ngeza be Jesosy tena fampanantenana ngeza be Jesosy ny amin'ny tsy tokony anananay tahotra fa izay reto dia tena hoe ho amin'ny fotoana maizina ny masoandro iraraka ny kintana isoka ny volana fa ny anay tsy reny no malazavanay Jehovah Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany ny fahazavanay misaotra ray misaotra Jesosy voninahitra manao hatramin'izay dia mandrakizay halleluia ta io zay ny devoly tsisy afaka angalatra izany teny zany tena didina sorohany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata mihitsy ny devoly sy ny satana ny vorona piaza tsy tsaino ka na dia litera ray tao anatin'izany teny zay nitoriana zany amin'ny anaranao Jesosy mangatana izay mivavaka izany misaotra ray halleluia amen itsika fitenena ranabavitsy Angelina Rodriguez dia vavaka ihany koa ranabavaka Daniela Orinan'izany Alléluia. Makasika pasteur anambe fitenena na dia araka ivavaka azy. Jesosy malalo, misaotra anao zay Jesosy tamin'ny fotoana rehetra teto tamin'ny teny ity. Misaotra anao satria dia fiona lehibe ho anay, misy hery lehibe ho anay koa ny amin'izany teny lehibenao anay izany.
iny Jesosy malalo ianao fahazavana amin'ny alalanao irery ihany no ahafahanay ho tonga ao amin'ilay tena fahazavana ty Jehovahandriamanitra dia ny fandraisanay ianao Jesosy Tompo amin'ny fiainanay ary tena hoe amin'ny alalan'izany teny izany Jesosy malala dia ho amafisina indray ny fifamatorana tavim-pitiavana eo aminay sy aminao Jesosy ianao tomponay izay tsy atehatra amin'izay amin'ny tsy atehatra masoandro tsy atehatra amin'ny volana fitikitana dia mbola ho maizina ireny fa aminao irery ihany indrindra fa amin'ny alalan'ny teninao ny teninao izay fanilo ny tompokay sy fanazavana ny lalanay ny teninao izay mitsilo anay manjakariva mitsilo anay any amin'ny tenana izay tokony hitsilovana ho anay Jesosy malalo arak'izany teny izany dia tena mandalo aizina tokoa eto amin'ity zao tontolo izao ity ankehitriny fa androany ny teninao miantso anay io mitsangana ny hazavana dia tena hoe amirapiratra ty aminay tsirairay avokoa ny fahazavana avy aminao dia tena hitako ny teninao manakariva izay ary iaina amin'ny teninao Jesosy amin'ny alalan'izany mahatonga anay ho fahazavana dia isaorana anao lehibe satria tokony ho anay rehetrarehetra izay tonga nanatrika tetiny amin'izany teny izany tsy ny olona rehetra Jesosy na andre amin'izany teny izany fa rehetra izay Jesosy no dinao manokana dia tena hoe sambatra izay Jesosy mbola omenao an'izany teny izany mampianatra anay mandrakariva amin'izay tokony ho lalanay tsoranay dia tsy tonga ho azy taminay izany teny izany fa tena manainga anay mbola antso ataonao anay mandrakariva satria dia efa akaiky dia akaiky fotoana ary izay dia efa fomaninao tsy tapaka dia izany nisaoranay sy amezanay voninahitra ny anaranao kaneza tonga teto Jesosy malalo dia tena hoe andray ianao tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana mba hahatonga anay tena hoe ho fahazavana eo fiainanay ianao Jehovahandriamanitra arainay dia terizo ny teny anjaka sy hamaka ty aponay tsy andary fotsiny ihany fa tena ho fiainanay tokoa tena ho fiainanay teninao Jehova amin'ny ataonay rehetra dia tena hoe mitory ny teninao na amin'ny fihetsika na amin'ny fomba fiteninay dia tena hoe mitory ny teninao dia letely fahazavana anazava ny hafa izay manodidina anay eny amin'ity zao tontolo zao ity mihitsy ary dia mankasitraka Jesosy voninahitra sy ny tera teo anao fisandratana teo anao tianay ianao Jesosy mampifonay ianao aleluia amen. Aleluia. Magasitraka pastera na mifitenenana mbola hiara-bavaka atsika hamarana antsika ny fotoana Jesosy malalo saotranao tamin'ny nampitany fotoana rehetra androany saotra satria tena nilainay tokoa izany teny izany ary tontosa soamantsara ny fotoana rehetra androany Jesosy malalo dia isaoriko sy anandratoko anao lehibe indrindra Jesosy malalo tena mahavelo ny fanontany ihany tokoa raha mijery ny fiainana izao tontolo izao ary indrindra indrindra amin'ny firenena ihany Jesosy malalo tena betsaka tokoa ny olo manan-karena ao ny vola madio ao ny vola maloto kanefa Jesosy mbola maro anatin'izany tsy malalanao maro ny vola maloto dia tsy avy aminao kanefa Jehova malalo aoka ny tsirairay avy na ilay tonga etsany Jesosy mbola hikatsika anao mandrakariva mbo tsy hovariana amin'ireny vola maloto ty anan-karena nefa tsy mikatsika anao fa mikatsika ny devoly mikatsika ny fanaratsy ny velana tsy sitroka ny fonao reny Jesosy malalo Jesosy malalo izay androany ty dia mbola apetranay ampelantananao ny fiainanay sy mombanay aoka samba hikatsika anao mandrakariva fa tsy katsika ny fanahy ratsy rehetra reny Jesosy malalo ary mbola hijoro aminao mandrakariva ny ara-panahinay ary vovo Jesosy malalo satria mbola maro raha mijery aty ivelany mijery ana Madagasikara maro tokoa ny olo manan-karena nefa tsy hainy tany fahaviany izy ireny Jesosy efa tena tsy sitroka ny fonao Jesosy malalo ny olona rehetrarehetra dia mba tsy hovariana amin'izany Jesosy malalo ary izay rehetra izay nihaino izany teny izany mba hihaino teninao mba tsy hanaraka ny fanahy ratsy ny ivelany sitroka ny fonao Jesosy malalo ko mba hikatsika ny fanahinao hikatsika ny sitraponao ary hikatsika fahazavanao mba hijoro mandrakariva aminao izay tsirairay avy Jesosy fa ny sitroka ny fonao dia mba horehare avy aminao aoka mba hijery fahazavana avy aminao izay tsirairay avy Jesosy aoka mba
nandray anao amin'ny fo madio feno fahasambara fa tsy amin'ny asany devoly regny mijerenay avy aminao Jesosy malalo. Izany teny izany Jesosy izay nandray an'izany teny izany aoka mba ahazava mandrakariva fa ny fahazavanao dia mba ahazava aminay tsirairay avy ary hiposika aminay ny fahazavanao amin'ny anaranao masiny Jesosy malalo. Azahoako mangataka izany teny izany. Eo izany teny izany ho tanteraka ao anatin'ny tokantrano tsirairay avy mandrakariva ny fitiavanay anao Jesosy malalo. Dia andray izany teny izany entiny mamakivaky ny herinandronay tsy misy latsaka na ray aminay satria andray ny Pentekosy Jesosy hanamaso ny taina ary feno fanatrehanao sahady Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Alléluia. Makasitraka indrindra n'izy amin'ny rahavavy ranabavy Angelina Rodriguez ranabavy Kodanela tao anatin'izay favaka mamy be izay nentinareo zay. Andriamanitra manakaripasaona ny amaly fitianareo dia mitombo ositra sy fahasoavana hatrany rahalasana bavy malala ho tahin'ny tompo isika tsirairay avy. Raha mbola tsy tonga any amin'ny rahalandra Jesosy raha mbola tsy maizina ny volana raha mbola tsy amazinina ny masoandro ka mbola tsy tonga Jesosy dia raha mbola velonay kotsika dia mbola eo nentintsika amin'ny alatsinainy ho avy zao. Aza dia fa amin'ny herin'ny rapitsika dia atrika ankarazan'ny Pentekosta dia manasanao anatrika an'izany fotoan-dehibe zany izay rahanao aminay eto amin'ny fandarin'Andriamanitra izao. Akila 2 points andro 3-4-5 ma fahanao meno zao akila 2 misy totezaka ny adiny 3 amin'ny ray amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina amin'ny ray amin'ny 7 amin'ny 10 oralina. So mety iny tompo daholo tsika rehetrarehetra. Ataontsika tirety amaranantsika ny fotoana. Ny feany zany dia fezitsika anatin'ny tirety tsisy ohatrany miaraka mandeha amin'Andriamanitra. Tsisy ohatrany hoe miara mandeha amin'Andriamanitra ry havana malala. Andao miara mandeha amin'Andriamanitra amin'izao andro farany zao. Fa miara mandeha amintsika dia ho miara tonga. Halleluia. Ho tahin'ny tompo ny finaritra daholo dia amin'ny latsinainy ndretsika mano. Tahiny Jesosy. Sana begitu anatini afaliyana anatini manayirana ayira wagilasika sabela ni vilea sika ndo mamita tujuya matukia nifitaman sama wafaka mitika nifitaman sama wafaka mitika nifitaman sama wafaka mitika nifitaman sama wafaka mitika sauta ya vinamizie Fatela Maria Sika Saia faye wanivutika ye Fenisa nisina na misa Tukana ni raisika Vana ulaka sika Pia nakabe Eko tangu suare Fia batala Pia atala na miti Misana Benito Anatini afaliyana Anatini makayirana Bile wagilasika Sabela ni mileka sika Eko matinga Matukia Efidaman sama wafaka mitika Efidaman sama wafaka mitika Efidaman sama wafaka mitika Efidaman sama wafaka mitika Sama kisara kami tike Fana indana
mitsika nauana kely vao misalasala samariovany fitiavany atsika efa lanjariavany zanakanamondrany atsika no iraka favolobelona ampailalany fitiavany miaradalana lutsy isanandro isanandro enito anatiny afaleana anatiny manahirana ireo anilasika savelany milera atsika eo mamila amatokia ifitiavan sama mafaka mitsika ifitiavan sama mafaka mitsika ifitiavan sama mafaka mitsika ifitiavan sama mafaka mitsika Premana ukaratala na mtsika Tamsua uote vanana Hasalasamiandana Bilani samune atsika Saura sairana Remadi tenani kuwairebu Mamelu natsika tenani Mapayeda tsika taruni Aluya radia Hana vangitani Fasami mananani yani Yala dala na misi Isanandro enito Anatini afaleana Anatini manahirana Ireo anilasika Sabela libire atsika Eko mamila Almatukia Ifitiavan sama wafaka mitsika 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 Ifitiavan sama wafaka mitsika